inona amin'izay ary le fifadian-kanina araka amin'ny Baiboly. Fa tsy hoe tena diso ianao, tena tonga dia lazaiko diso ianao raha milaza mivoaka eto hoe faly dia tsy tia fifadian-kanina zany, toera faly le fifadian-kanina atao. Zay ngizy moa ny teny dia tsy nahavaly zay. Fa misy ny fifadian-kanina araka amin'ny Baiboly. Ny fifadian-kanina araka amin'ny Baiboly dia le ohatra hitantsika tany amin'ny testamenta taloha ihany hoe fanehoana ety ivelany ny ao anatinao fa Andriamanitra hoe tsy mijery ny avy nitsanganana ny atsaratarehany fa ny fo no jeren'Andriamanitra. Dia le fo zany le izy fanehoana ivelany ny anaty zany hoe tsy fomba, tsy pratika ny fifadian-kanina fa toe-po. Prinsipa dia zao, ny atao hoe fadiana dia zao, ny zavatra tsy maintsy ataon'ny olona isan'andro dia mihinan-kanina, normalement zay ny ataon'ny olona. Fa ny olona mifadiana nefa dia afaka mamelana iny le zavatra tsy maintsy ataony isan'andro iny, tsy mihinana androany. Le zo fototra anananao mihitsy no lavinao, tsy mihinana androany. Izay le prinsipa tian'Andriamanitra ananantsika atao anatin'ny saintsika ato. Na ny zo fototra koa raha dia laviko. Ny toe-poko zany dia tsy miankina amin'ny sakafo. Tany amin'ny testamenta taloha efa napetrana io, ankoatran'ilay zavatra nataon'ry Davida sy ny namany dia efa niteneniny io 7 ka hatramin'ny 7 Isaia 7:20. Nahoana izay no mifaty ozy izy nefa tsy hitanao? Nahoana izay no mampahory-tenanay nefa tsy ahoanao? Iny fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola zay tianareo ihany ny ataonareo ary ny mpiasa rehetra ao aminareo dia mbola ampahorianareo. Tanareo efa trany angeo ny mariny, efa trany nisy olona ny antony ivavahany, azahoany valim-bavaka, azahoany fitahiana, azahoany anerenan'Andriamanitra hetsika ary ampitombony am-panahiny. Efa tany fa tsy marina, tsy mitranga le izy hoe ahoana raha tsy hitanao nefa zay efa mampahory ny tenana, mijalina zay Andriamanitra efa tsy sakafo 5 andro voadobla mihitsy zay sady tsy ninambariny, tsy mahazo an'le valim-bavaka akory. Ka nareo izy Andriamanitra tianareo ihany ny ataonareo ko le tianao tadiavanao azahoanao le filanao, zay ny anao antony ifadianao aniny io, zay io. Rehefa aveo azy le valim-bavaka dia mizesta be anao hoe valim-bavaka nareo ara tsy manana. Io zay tianareo any nataonareo. Aveo mpiasa rehetra ao aminareo ampahorianareo, manam-boly nareo dia tsy omenareo, ka raha mampiasa namenareo dia kely fotsiny menareo azy. Indro ny ady sy hifanditra ny antony ifadianareo. Zay efa navita zao andro, zay efa navita zao volana, ny nareo ray andro ara tsy vitanareo akory. Ny amely totondro faharatsiana zao fifadianareo zao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo. Moa fifadiana toy izany fa ny ankasitrahako dia andro ampahorian'ny olona tena. Moa fifadiana toy izany fa ny ankasitrahako dia andro ampahorian'ny olona tena. Ny ampitanondrika ny lohany tahaka ny zozoro ary amenatra lamba fisaonana raharan-davenina ho fandriana ny va. Moa izany va ny ataonao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'ny tompo? Non. Tsy izao ve ny fifadiana izay ankasitrahako? Ny amamfatoran'ny faharatsiana, ny amboraka ny fehin'ny zioka, ny andefa ny ampahoriana ho afaka, ny anapatapaka ny zioga rehetra. Moa tsy nizara-mofonao anona va? Ary ny apetrahan'ny oro-manjenjeny, ary ny anafianao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hirimbelona amin'ray raha aminao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao, ary ho tonga aingana ny fahasitrananao, ny fahamarinanao ny aloha lalananao, ary voninahitry ny tompo ny vody lalanao. Amin'izany dia hiantso ianao ary hamaly ny tompo. Eny, anandratra ny feonao ianao ary hiteny izy hoe tia sy sisa rehetra. Zay ny fifadiana ankasitrahany. C'est un principe le izy fa tsy zavatra atao ety. Tsy izao ve ny fifadian-kanina ankasitrahako, ny mamany fatoran'ny faharatsiana, zany hoe le tena mahenao anao le zo fototra ao mihitsy ny anao le mpanota dia voagejan'ny fahotana ndevony ota dia afaka amin'iny ianao. Zany
zany ny atao hoe fifadian-kanina amin'Andriamanitra. Ny amboraka ny fehinjioga misy zavatra mamatotra anao mangeja anao tsy maintsy ataonao foana dia afaka tsy manao an'iny intsony ianao. Zany ny atao hoe fifadian-kanina satria mahainao anao dia tondra zioga. Ny andefana mpahoriana ho afaka. Zany nge tamin'izany ny tena izy hoe tena manana olona mpahoriana eo kanefa ny mamahany iny zay ny tena tsara. Ny anapatapaka zioga rehetra zay fatipatotra rehetra amin'ny fiainanao nefa reny le zazany mihitsy voafatotry reny. Tsy maintsy mitabataba, za tsy maintsy manao an'izao. Fa ny fifadiana dia manala an'ireny, tapatapahany reny. Ny zarany mofona ho aninaona. Tsy hoe avelako hoe le vary dia hitany devoly le vary hoe io fa tavela teo tokoa dia mivoaka izy. Fa le vary tsy hoaniko satria omeko ny hafa. Ny apetrahan'ny oro-manjenjeny mitovy amin'le teo ihany mena ny hafa le izy. Na dia manahirana arany hoe lasa misy olo-kafa indray atao trano ka tsy manatrano io dia ampandrosoko. Ny olona mitanjaka dia ampifitafiako dia mangatsika dia tsy manana tsony. Iny mihitsy ty akanjonao ty aesory meo anazy. Zany ny atao hoe fifadian-kanina. Amin'izay ianao tsy mihirim-belona amin'ny mpiray-tanindrazana aminao. Ato ny fifadian-kanina fa tsy pratika tsy mihinana hetsy. Zao ny fifadian-kanina kasitrahako. Misy fifadian-kanina kasitrahan'Andriamanitra. Dao ampiaritsika amin'izay le izy. Tsy fomba zany ny fifadian-kanina tsy pratika fa toe-po. Famelana n'ilay zo fototra anao hoe tokony mihinana sy tsy maintsy mihinana ianao. Hosea 4:1-5 resaka fomba. Ny fomba dia ny manao fanatitra ho an'ny jiosy. Fa ozy izy Andriamanitra hoe famindrapo ny sitrako ka tsy zay ve le teo mamindra fo amin'ny hafa. Na masosotra sy mahatsiravina ary izy dia tiaviko ihany hamindrako fo. Famindrapo ny sitrako fa tsy fanatitra lazadra. Ny fahalalana an'Andriamanitra ny fanatitra dorana manontolo fa tiany jiosy mihitsy ny manao fanatitra. Ka zany ny tenin'Andriamanitra hoe manaova fanatitra dia zay manao kanefa ny tsy fatany kory le Andriamanitra. Ny dikany hoe mahalala an'Andriamanitra tsy hoe fantatrao ara-tsaina fotsiny fa misy fahalalanao, misy fitiavanao ary misy firaisanao. Zany ny dikan'ny fahalalana ao anaty Baiboly. Fa raha ny teny mario hoe ahoana lahy ny ahatateraka an'izany fa tsy mahalala lahy aho. Dia tsy hoe tsisy lehilahy fantatry Maria mihitsy fa izy rehefa sipan'i Josefa. Fantany lehilahy fa firaisana, fitiavana, fahafantarana. Zany dikany hoe fahalalana. Zany ny akasitrahako izy Andriamanitra. Ato fa tsy pratika fotsiny. Marka 7:5-7. Hoy Jesosy tamin'ny marina namina ny Isaia nareo mpiatsara velatsia araka voasoratra hoe contexte. Sasa mpianatra sakafo ny mpianatra nefa misy Covid tsy manasa tanana matetika amin'ny savony sy rano. Dia hoy izy fariseo mpianatra ao tsy manasa tanana, tsy resaka Covid fa resaka fomba jiosy mihitsy ny hoe sasalova misakafo. Inona valy tenin' Jesosy Kristy taminy? Marina namina ny Isaia anareo mpiatsara velatsia araka voasoratra hoe ity firenena ity manaja amin'ny molo fa ny folo lavitra. Le fombafomba ataony fa le fahalalana an'Andriamanitra tsisy fahalalana an'Andriamanitra mihitsy dia foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Fombafomba fampianaran'olombelona dia iny ny ampianarina sy iny ny atao dia tsisy dika ny vavahanareo amiko. Ty firenena ity manaja amin'olo fa ny fony kosa lavitra. Foana ny vavahan'ireo amiko raha mampianatra didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mifikitra amin'ny fomba napetraky ny olona. Dia ho koa izy taminy karaha gravy mihitsy ty Jesosy Kristy ity raha anao ironia. Sarkasme be mihitsy. Tsara ny nafoizanareo didin'Andriamanitra mba hitandrimanareo fampianarana napetraka ao anareo. Gravy zany. Gravy zany. Mbola tohizantsika ny principe. Iny amin'izay ary zany le principe biblika apetraky Jesosy Kristy 5:12. Ozy izy hoe tsy ny zavatra eo velany izay miditra ao anatin'ny olona nge mampaloto azy. Sakafo zany indrindrindra tsy le sakafo miditra mampaloto azy fa izay mivoaka avao anatin'ny olona mahaloto azy. Dia teneniny hoe
tsy matakatra an'izany daholo ny olona fa zay manatsofina hoetimeno ihany ny aoka izy ihany karavy fa fantatry Jesosy Kristy tsy ho azo ny olona mihitsy zany na tenenina foana ary hoe tsy miditra aminao no maharatsy anao fa mivoaka ao aminao fa ny olona aza mihinana an'ity aza-pidiriny ty aza-pidiriny ty rehefa tsy mampiditra ianao dia tsara ianao zay ny mivoaka inona le mivoaka ay ianareo mpianatra koa zany nanontany inona moa zany le mivoaka sy miditra Jesosy ay nareo koa za mba tsy mahafantatra tsy fantatrareo va fa izay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy satria miditra ao akibo tsy miditra ao am-pony zany fa ao akibony ihany dia mivoaka any amin'ny toeram-pivoahana realista be ty Jesosy ty dia zay ny tiavako azy zavatra tsy fitenin'ny olona mba masina ry Jesosy fa miteniteny foana voaka any amin'ny toeram-pivoahana oana ka tsy zany araha ve zay hoaninareo ve tsy avoaka nareo satria tsy miditra ao am-pony zany fa ao akibony ihany ka mivoaka amin'ny toeram-pivoahana izany ny loza zay ny mba hampadio rahantsika mamaky ty isa roa telo voilà ary io koa izy zay mivoaka avao amin'ny olona dia zany no mahaloto azy fa avao anatin'ny olona dia avao am-pony ny voan'ny sain-dratsy dia ny fijangajangana ny alitra vonon'olona fakabadin'olona fitiavaka-reny ny faharatsy-panahy ny fitaka fijejejona fijery ratsy fitenenan-dratsy ny avinavina ny fahadalàna ireny zavatra ratsy rehetra ireny no mivoaka avao anatin'ny olona ka mahatonga ny olona maloto fa tsy zay miditra ao Romanina toko efatra amby folo andininy fa fito amby folo fa tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana ny fanjakan'Andriamanitra dika zany tsy hoe rehefa tsy mihinana an'ity ianao na tsy mihinana impiry ianao dia zay ianao no tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra na hoe tsy misotro an'ity ianao na tsy misotro impiry ianao dia zay ianao no tafiditra na hoe rehefa mihinana an'ity ianao na misotro an'ity ianao dia tsy tafiditra fa arakaraka ny isan'ny viliam-bary tavela ao anatinao ny isain'Andriamanitra dia hoe 520 tafiditra ty kosa 70 mitovy amin'ny Jesosy tafiditra ty 8 tsy tafiditra ty 2 tsy tafiditra ty ray lasy lafitika no tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana ny dirana na tsy dirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zao ny olona manana amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia manana fahamarinana ary sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina tsy ireo hoe vokatry ny fanahy fahamarinana fiadanana ary fifaliana ka zay manompo Kristy amin'izany zavatra zany ny sitrak'Andriamanitra seken'ny olona fa tsara fiadanana fahamarinana ary fifaliana zany ny eken'ny olona fa tsara fa tsy hoe manompo Kristy amin'ny sakafo sy ny fisotroana satria tsy mihinana an'izao na tsy misotro an'izao no tsy any resaka tsy fomba atao na tsy atao fa toe-po dia fahamarinana fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanahy masina zany hoe vokatry ny fanahy Korintianina 1:9-9 any foana ny olona mieritreritra ny olona rehefa misakafo anao dia lavitra an'Andriamanitra fa tsy ny anina koa amin'ny baibolina zay ny anina ozy izy tsy mampaninina antsika amin'Andriamanitra fa ty izy mipetraka tsara amin'ny baiboly protestanta fanitsina fahenina hoe fa tsy anina akory ny ampifanakaiky antsika amin'Andriamanitra hoe rehefa tsy mihinana ianao dia akaiky an'Andriamanitra rehefa mihinana ianao dia lavitra an'Andriamanitra na hoe rehefa mihinana ianao dia akaiky an'Andriamanitra fa rehefa tsy mihinana ianao dia lavitra an'Andriamanitra tsy ny anina ny mampifanakaiky antsika amin'Andriamanitra fa na tsy mihinana azy tsika tsy maty antoka ary na homana sika tsy mahazo tombony tsisy idirany mihitsy zany tsisy idirany zany ny kaboneny mahita idirany amin'izany rehefa tsy mihinana ianao dia tsy mba tsy miasa kely izy aloha pozy kely fa tsy Andriamanitra na tsy mihinana ary tsika tsy maty atoka ozy isy Paoly dia andininy 7 ery ambaniny hoe raha ny anina manafotoana ny rahalahiko dia tsy hihinan-kena akory mandrakizay fa andreo manafotoana ny rahalahiko azoko atao zany tsisy olan'izany fa tsy hoe rehefa mihinana dia problème rehefa tsy mihinana dia tsy problème tsisy idirany resaka sakafo tompoko
toe-po fahafoizana n'lay zavatra tsy maintsy tokony ataonao le izy. Timoty voalohany toko 4:7-5 mandraratsy hanambady izy reny ary mampifadianina. Fa maninona ny anina ozy izy Paoly? Mampifadianina zay nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady mahalala ny marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana. Fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa, zay nataony rehetra tsara avokoa, ka tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria hamasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka zany. Rehetra zay navelan'Andriamanitra hoanina rehetra taty amin'ny Noa, taty amin'ny Noa izy nyteny hoe hoany daholo amin'izay ary ny hena rehetra, hoany daholo zay hoaninareo rehetra. Tsy olona zany. Fa misy olona ozy izy mandraratsy hanambady, dia misy olona mampifadianina. Izy ireo olona mandraratsy hanambady sy mampifadianina ireo ratsy vavany ty Paoly ty. Ny olonako zany le toetra ratsy Paoly sy Jesosy ny mba alaiko tahaka fa tsy le tsara. Fa eo alohan'le teo 7 sy katramy 5 ty andiny voalohany sy 2 fa milaza marina ny fanafa amin'ny andro farany dia hembotra amin'ny finoana ny sasany ka anaiky fanamamitaka sy fampianaran'ny demony. Olona manaiky fampianaran'ny demony ireo mandraratsy hanambady sy mampifadianireo amin'ny fety tsara belatsy miplaza lainga zay voapetaka vy mamay fieritreretany. Zany ny ilazan'ny Paoly an'ireo olona manao an'izany, fampianaran'ny demony manaiky fanamamitaka me tsara belatsy plaza lainga. Grave ty Paoly de maninona mbola misy sasany hoe aza mihinana an'izao na hoe mifadiana dia jerentsika kely vetivety iny. Levitikosy toko 12 ny andika Levitikosy toko 12 hoy ny tompo tamin'ny Mosesy sy Arona mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ireto avy ny azonareo hoanina amin'ny biby rehetra ambonin'ny tany, zay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika no fihinanareo. Tanao zany faly tena izany Andriamanitra. Fa mila fantatrao ny progression de la révélation. Mivoatra tsy kelikely ny fanambaran'Andriamanitra. Tiany atao hoe poma io. Jerentsika ny atao hoe vaky kitro mandinika. Inona avy zany? Ndely fa 7 be dia be fa tsy vakitsika fa zay m'intéressé atsika ihany. Ny kisoa satria mivaky kitro ihany izy sady misaraka tsara ny kitro nefa tsy mba mandinika izy, tonga dia ateliny daholo le zay hoan'ny rehetrarehetra. Maloto aminareo izy, tsy ho fihinanareo ny henan'ireny ary tsy ho kasihanareo koa ry fatana zava-maloto aminareo reny. Baiboly ihany manazava hoe maninona ny tsy mihina kisoa, fa ny religion rehetra tsy mihina kisoa daholo satria ny religion zay lay zavatra tenenin'Andriamanitra ifandraisana aminy iny ihany ny raisiny fa raisiny amin'le poma dia le poma no hoaniny. Tahaka ny Adasia va mihinana poma. Inona ny tena hevitry io? Dia mbola misy koa anankiray io, fa izay rehetra tsy misy vombony nakirany kosa na ao anatin'ny ranomasina na ao anatin'ny onona na amin'izay rehetra mihetsiketsika anaty rano sy zava-mananena anaty rano dia fahavetavetana aminareo. Eno fahavetavetana aminareo reny, tsy ho fihinanareo ny nofony ary ataonareo zava-betaveta amin'ny fatiny. Zay rehetra anaty rano dia ka tsy misy vombony nakirany dia zava-betaveta aminareo. Manao siansa kely tsika. Raha vao tsisy vombony izy tsisy kirany. Crustacé, mollusque, crustacé, mollusque zavatra ohatr'izany reny. Foza, orana. Reny biby rehetrarehetra reny, ny crevette, ny langouste sy ny rehetrarehetra, ny horita sy ny rehetrarehetra dia mipetaka amin'ny tany. Tsy zay? Rofina amin'ny tany. Ny foza raha moa tena mbola miaraka amin'ny fotaka mihitsy izy ny amidy, fetaka amin'ny tany. Ny biby tsy mivaky kitro petaka amin'ny tany ny tongony, tsy mivaky ny kitro ny tsinony. Fa le vaky kitro mba misy kitro izy dia mba ohatra mba mitingitingina ry zalahy, ohatrany hoe tsy mipetraka amin'ny tany. Ny biby tsy mandinika tonga dia lerany daholo zay zavatra hitany avy amin'ny tany rehetrarehetra, hoaniny daholo. Ny ganagana sy ny gisa
petaka amin'ny tany ny tongony, misy an'le palmy iny petaka amin'ny tany ny tongony. Ny akoho tsingitsingina, azo hohanina. Ganagana sy gisa tsy azo hohanina, petaka amin'ny tany. Ary rehefa ataony safe, hainao hitanao zay zavatra rehetrarehetra zay, maninona ny tsy avelan'Andriamanitra hohanina ny reo le tsisy vombony, maninona ny tsy avelan'Andriamanitra hohanina ny tsy mivakitro, maninona ny tsy avelan'Andriamanitra hohanina ny tsy mandinika, maninona ny tsy avelan'Andriamanitra hohanina ny ganagana sy ny gisa, satria petaka amin'ny tany. Fa pômy zany zay manatsofona hoetoheno izy. Fa ny principe dia ity. Romanina toko 12:12 hoe aza manaraka amin'ny fanao zao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Amantaranareo sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Dika zany tsy hoe nanao an'izany ve ny hafa firenena sa tsy nanao, tsy hany, fa le tany, le sary zany, le sarina paoma hoe le tany zany le zao tontolo zao. Ka ny zavatra rehetra amin'izao tontolo zao io ny tokony ho laviny vahoakan'Andriamanitra. Zay mifikitra amin'izao tontolo zao dia tokony tsy namany vahoakan'Andriamanitra. Zay ny tia lazainy eto. Ozy izy hoe tsy tia zay zavatra eto amin'izao tontolo zao. Zay ne io hoe tsy tia zay zavatra eto amin'izao tontolo zao. Faharoa, milainga zany crevette zany, milainga zany langouste zany, milainga zany jambon zany. Fa Andriamanitra rehefa miteny mbola kely nareo dia mbola tsy mahazo mihinana an'io. Na hitanao fa matsiro areo rehefa tenenin'Andriamanitra mbola tsy azo kitihana aloha, tsy azo hohanina dia tsy hohanina. Prinsipa mipetraka foana zany. Na mahita ary ianao fantatrao fa vao fomaraina ianao dia ohatran'ny mba mahafinaritra be ny anatinao zany, tena ohatran'ny milay zany manao firaisan'izany fa ozy Andriamanitra mbola tsy hohanina. Rehefa manambady zay vao miditra amin'io dia tsy mihinana aloha. Na hitanao fa matsiro ary. Rehefa hitanao matsiro ary ny henan-kisoa fa miteny Andriamanitra mbola tsy hohanina aloha, dia tsy mihinana aloha. Zay ny prinsipa. Rehefa lazain'Andriamanitra hoe tsy azo hohanina dia tsy azo hohanina izy aloha, na dia hitanareo fa faran'izay matsiro azy. Zay ny dikan'io sakafo. Azonareo tsy fomba hoe mihinana an'ity na tsy mihinana an'ity dia miditra fanjakan'Andriamanitra, fa ny hanina tsy mampifanakaiky anareo amin'Andriamanitra. Fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana, fa amin'ny fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana amin'ny fanahy masina. Tsy manaraka amin'ny fanao zao tontolo zao, tsy tia ny zavatra ao zao tontolo zao, mankatoa an'Andriamanitra, miandry ny fotoanan'Andriamanitra hoe eto zay rehetra nataon'Andriamanitra ozy izy dia tsara daholo ka tokony ho raisy, rehefa raisina amin'ny fisaorana io dia mety. Satria ny zavatra rehetra dia masin'ny fivavahana sy ny fisaorana. Zay. Lioka toko 5:7-telopolo ka hatramin'ny 7:telopolo. Laondray hipetraka amin'ity fa rarako ity. Ary hoy izy ireo mpianatra jaona mifadiana matetika sy mivavaka, ary ny amin'ny fariseopoko koa mba tahaka izany ihany, fa ny anao kosa dia mihinana sy misotro ihany mba fantatra ry zalahy. Hoy Jesosy taminy, azonareo atao va mampifadianina ny avy amin'ny mpapakatra raha mbola eo amin'ny mpapakatra? Fa ho avy ny andro zay anesoran'ny mpapakatra hiala aminy, dia amin'izay andro zay vao hifadianina izy. Ina ny dikany? Ny dikany dia tsotra. Raha mbola eo Jesosy Kristy, iay mantsy ny resahany, izy mpapakatra dia tsika ilay ampakarana. Tsy fadianina zany. Faly be tsika manao fety ianao dia grave be zany hoe asaina amin'ny fety ianao hoe 25e anniversaire amin'ny mariage re dia tongava ty dia tonga any ianao dia izy ianao za tsy hinana fa zaho fadianina. Faly be aloha le mpapakatra zany hoe ay mena ray zany, tsy faly kaitsika efa vao commande le sakafoko, ely fotsiny le sakafo. No, tsy mety zany, tsy mety zany. Fa tonga eo anao dia misakafo, faly be anao fifaliana anao dia misakafo. Raha vao miaraka amin'ny Jesosy, ao le prinsipa, miaraka amin'ny Jesosy fifaliana foana. Tsy le mampanjonitra tena sy misaona sy ninona, fa fifaliana foana. Fety be foana miaraka amin'ny Jesosy. Zavatra anankiray ihany ny trangany ity, tadidinareo ve le fialana ny lazaiko tary? Rehefa maty eo amin'ny azo fijaliana izy. Fa tsy hoe rehefa miakatra any an-danitra, fa talohan'ny akarany any an-danitra dia ahoana izy?
indro aho momba anareo mandrakariva mbara-patonga ny ataperan'izao tontolo zao. Mbola eo foana zany Jesosy amin'izao miaraka amintsika. Izy mateo amin'ny azo fijaliana ihany no malahelo sy misaona dia tsy mahina-kanina ny mpianatra. Tsy haiko na nahinana izy na tsy nahinana fa tsy nitantaran'ny Baiboly aloha zany. Fa nitokana alahelo izy dia nisaona. Ihany eo ihany fotoana fa miaraka amin'i Jesosy dia fifaliana foana. Tsy resaka sakafo reto mantsy resaka sakafo mihitsy ny resahany eto satria ty fadianina matetika ny anao tsy tahaka izany dia resaka sakafo ny lazainy eo, tsy resaka sakafo ny olana. Fa rehefa maty Jesosy vao mipetraka izany, toy izany amin'izay le izy ary laza fanoharana taminy koa izy hoe tsy misy olona mandrovitra akanjo vaovao na lany tapadamba anampenana akanjo tota. Raha izany dia maharovitra amin'ny vaovao zany ary ny tapadamba nalaina tamin'ny vaovao dia tsy mifanaraka amin'ny tota. Tsy misy olona manisy divay vaovao na tsy ny hoditra tota, fa raha izany ny divay vaovao dia andoaka ny sy ny hoditra ka horaraka ny divay dia sady ho simba foana ny sy ny hoditra. Fa ny divay vaovao dia tsy maintsy atao anaty sy ny hoditra vaovao. Tsy misy olona rehefa nisotro divay ela dia maniry vaovao fa izy ny ela ny tsara. Jesosy Kristy rehefa tonga teto ambony tany dia napiditra ny atao hoe fanekena vaovao. Efa antitra ny elana le fanekena taloha, dia misy an'le fombafomba rehetra tamin'ny Mosesy, tamin'ny Davida sy tamin'ny Abrahama efa iny fa efa miditra amin'ny fanekena vaovao zay efa taloha izy dia efa miantitra ka efa ho foana fa napiditra amin'ny vaovao izy. Ny taloha ny fombafomba ny zava-dehibe satria paoma reny, sary reny. Fa rehefa tonga ny tena izy dia tsy ilaina intsony ny sary. Raha ataontsika eo ny religion taloha zany ny jiosy zany mbola religion, fa ny Jesosy Kristy le fiainana vaovao amin'izay ny entiny. Tsy azo ampiarahana le vaovao amin'ny Jesosy lay fombafomba taloha, zay ny dikan'io. Raha vao ampiarahanao lay vaovao sy lay tota dia miara-rovitra le izy. Tsy mety rovitra ny akanjo tapeno akanjo lamba vaovao ty ny akanjonao efa rovitra tota iny fa rovitra ihany io avy eo ohatray koa ny siny. Tsy mety, tsy azo ampiarahana hoe zao efa miaraka amin'i Jesosy fiainana vaovao dia mbola le fombafomba tany amin'ny testamenta taloha koa no ataonao aty amin'ny miaraka amin'i Jesosy. Tsy mety, sady tsy azonao tsy mipetraka tsara le vaovao no tsy mipetraka koa le taloha. Miara-rovitra izy roa. Fa zao rehefa vaovao io, rehefa finoana vaovao dia tsy maintsy fomba vaovao no ampiarahanao aminy. Ka ny fomba vaovao tsy fomba fa toe-po sy toe-tsaina, fa tsy fombafomba. Tsy maintsy iny atao. Fa zao alefa fantatry Jesosy io le zavatra teneniko anareo fa tsy hainonareo akory io e. Satria zao tsy misy olona rehefa nisotro ny divay ela no maniry vaovao fa hoy zay ny ela ny tsara. Tsy misy olona efa zatra fombafomba ny andeha hiteny hoe alao indray ara miaraka amin'i Jesosy fa tsy maintsy miteny izy hoe non le fomba naitary ihany ny tsara ary faly tabataba eo anao fa tsy raharanay za fa ny ataonay ihany ny ataonay. Okey, tsisy olan'izany. Samy manao zay mahafalifaly amin'ny fony sy mamiramirana ny saina. Fa ny Jesosy ohatr'izao ny prinsipany. Ao lazaiko Jaona 4:7-8. Nandritra izany fotoana izany kosa dia nengavy azy ny mpianany hoe ano raby eo. Fa hoy Jesosy taminy, za manan-kanina tsy fantatrareo. Dia resaka ny mpianatra hoe nisy olona nitondra zavatra hohaniny ve teo. Dia hoy Jesosy taminy, ny aniko dia nino izy manao ny sitrapony izay naniraka sy mahavita ny asany. Ny hanina dia ny manao ny sitrapon'ny Andriamanitra sy mahavita ny asany. Fa ambokambony izany sakafo izany, tsy important izany. Saonareo dia mieritreritra hoe ny mifaly kosa raha ngah dia sakafo foana ny azy ny important ary izy tsy maintsy mihinana. Dia tsy ndriko tsara, tsy important sakafo an'Andriamanitra. Ny manao ny sitrapon'Andriamanitra zay no sakafo hanina important. Ka raha ny hanina ny manahirana anao ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia aza mihinana izay no lazain'ny Paoly hoe raha ny hanina hozy izy no mana fotoana ny rahalahy tsy hinana intsony aho mandrakizay
tsy olan'izany azo ajanony io fa io tsy problème tsy io ny zava-dehibe indrindra eto ambon'ny tany tsisy en fait tsisy dikany mihitsy io zay ny lazain'i Jesosy amin'ny matitoko fahenina haitsika tsara ty fa ny andiny fahatelo amby telopolo ihany ny haitsika fa ny faraka amby telopolo tena tsy haitsika mihitsiny ozy izy aza manay ianareo ka miteny hoe inona ny hoaninay inona ny sotronay ary inona ny hotafianay zany hoe jetilisa mivaky loha am'izany ozy izy nijetilisa no mivaky loha am'izany jereo ny akanjonao jereo ny patalohanao jereo ny haninanao inona ty hoaninao ty inona ty sotronao ty problème ny jetilisa zany fa fantatry ny rainareo any an-danitra zany fa tokony ho anareo lainareo zany rehetrarehetra zany fa ny atsika zao tsy problème ny resaka sakafo aza miady hevitra amin'ny resaka sakafo aza miady hevitra amin'ny resaka ranosotrona aza miady hevitra amin'ny resaka akanjo hoe any ane vavaka tsy maintsy manao akanjo lavalava rabareba dia tsy maintsy manao satroka no nenay any tsy maintsy manao mangamanga dia fotsifotsy tsisy olan'izany aza mivaky loha amin'ny resaka akanjo sotafiny ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinany mandeha ho azy fotsiny zany rehefa avy eo priorité aloha trany hoe biby aloha vao matory priorité fanjakany sy fahamarinany ny amby rehetra hoanina hosotrona hotafiana ambikambiny mihinana ianao mihinana tsy mihinana ianao tsy mihina fa de toute façon mbola ataon'inona ihany io omeny anareo fanampiny ihany zany rehetrarehetra zany rehefa avy eo fa fanjakany sy ara-panahy aloha ato aloha toe-po aloha toe-tsaina aloha zay ny important amin'Andriamanitra fa tsy sakafo io ny vakiana aloha fo ny impiry niditra impiry tsy niditra voaka ihany angeny rehefa avy eo Luka toko faefatra amby folo andiny fahenina amby roapolo raha misy manaraka ka tsy mankala ny rainy sy ny reny ny vadiny zanany rahalahy ny anabaviny eny ny eny koa aza dia tsy azo ekenao mpianatra izy otra moramora eto ary manahirana antsika eto dia le hoe tsy mankala ny ray sy ny reny ahoana koa zany efa ny tenin'Andriamanitra miteny hoe manina moa manajany rainao sy ny reninao mankala ny vadiny sy ny zanany reo ve ny asaina tiavina dia reo ny asaina ankalainy fa ty tsy hitantsika mihitsy kely loatra koa le izy na ny eny koa aza tsy azo ekenao mpianatra izy dia mbola fihina avy hoe nazoviny tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekenao mpianatra izy marary ingeza ny azo fijaliana zany nefa tsy maintsy zany zay vao mpianatra ina dikan'io esory daholy tery zany tany amin'ny testamenta taloha zany le sakafo ny teneny hoe aza hoanina zay tany amin'ny testamenta taloha le sakafo no aza hoanina fa eto tena le besoin vital mihitsy hoe ray aman-dreny ialana ny vady aman-janaka elana ny rahalahy sy anabavy elana ny aina mihitsy le elana ny ego le iza mihitsy ene zany teny nangatahany tompo hoe esorotany io hoe fadio io hoe le iza zay ny angatahany tompo eto mafoy le zo fototra tsy le sakafo fotsiny fa ny haiko mihitsiny satria rehefa ozy izy mijaolona fotoko faharoa ambin'ny folo hoe zay tia ny ainy no mahavery azy fa zay mankala ny ainy amin'izao fiainana zao no hitahiry zany ho amin'ny fiainana mandrakizay tia mihitsy le iza tia iza le raha voavoadona mihitsy le za le mahiza ho ahy dia tezitra be mody kankana kely eo kankana kely eo voako tianao le kanka vadika biby lava tampoka oviny zay ny depavaza tena ny depavaza zay ary iny korondrano iny double ligne ohatr' zao le izy dia mandeha amin'le ty laina ty zay satria le vaza dia tezitra be le vaza fa tsy azoko mihitsiny vaza ve raha dia zany dia tsy azony dia le rindray no misisika be ty hoe nareo ny aza midepase anazy avany fa anazy ony io dia izy misisika tera saika voadola mihitsy le tômobila fa narary le izahako tsisy idirako za tsy mitondra zay fa narary le zahako hoe ela lesy ry vaza tena le mazana mihitsy kitia lava raha zany afaka nidina teto dia fa maly tam'lahy zanga tsy mahite frantsay avy eo izy re mbola mitantary hitanay ery zany hoe afa ry tonga dia kopy ohatr' zao fotsiny fa ny dépassement ngaty zany
dépassement aty Madagasikara moa tsy matetika eny avy aty à droite midépasse à gauche fa ny dépassement avy any gauche foana no midépasse ohatr'izao fa tsy ny avary no mivadika ary akory dia tsy manana permis fa mba haiko zany mahay code de la route mihoatra anareo fa ty zany raha voavodona dia tsy manaiky io fa io mihitsy ny tenenin Jesosy hoe mila alana mila esorina mila ifadiana hanina io tsy le mifadiana tsy misakafo fa esorina mitondra ny azo fijaliana zany atao hoe mitondra ny azo fijaliana mamono an'io miala amin'ny zone de confort raha zay ny atao amin'ny teny hafa anompoana ny tompo dia miala amin'ny zone de confort zay ny atao hoe fifadiana ao anaty baiboly tsy resaka sakafo fa mafoy le zo fototra mihitsy dia manana an'izao ianao avy eo tsy filan-javatra nefa nilazako izany satria nianatra tsy nierina na manahoana na manahoana mahay mivelona amin'ny fahatrana dia mahay mivelona amin'ny fananam-be na aiza ary na amin'ina dia efa nampianarina voky sy honoana ary ainam-be sy mahantra mahay zavatra rehetra amin'ilay mampahery ahy izany ny olona maty lay izahoany izany ny olona mifadianina atao amin'ny toetsainy misy eo aleloia tsy misy eo aleloia mihoatra lavitra noho ny teneniny agora hoe aza atao manakarena loatra sao manadino anao aza atao mahantra loatra sao dia mangalatra ka manala baraka anao fa ozy isy Paoly na manahoana na manahoana misy fotoana mahantra dans la disette ozy izy teny frantsay dia misy fotoana manambe dans l'abondance tsy olan'izany na izana amin'inona na inona dia efa nampianarina voky sonoana na nambe sy hanitra amin'ny diem misy ozy izy hoe tsy noho izasahirana no tenenako toy izao fa efa nianatra ny hanina zany ny olona mahay mifadianina mianatra miany contentement amin'ny zavatra rehetra haiko ny miafy haiko ny manambe efa nianarako ny hanina na aiza na amin'inona na voky ananoana na manambe ana sahirana afaka miatrika an'izany rehetrarehetra zany no Kristy mamery ahy mahay zavatra rehetra no ilay mampahery ahy tsy maintsy raisinao amin'ny contexte hoe raha vatra zany dia hoe mahay zavatra rehetra nefa aizakory zay hainao io code de la route ary tsy hainao permis ary tsy hanananao za zany farany tompoko ny fifadikanina araka ny baiboly zany dia fanehoana ivelany ny ao anaty ozy isytsika tsy mahinakanina ianao tsy te hinakanina ianao fa malahelo anao no mifahotanao mifady hanina fa tsy ola zany tsy ny hanina ny ampifanakaiky antsika amin'Andriamanitra fa mihinana ianao tsy mahazo tombony tsy mihinana ianao tsy mahaty antoka fanehoana ivelany ny ao anaty tsy fomba tsy pratika tsy maintsy ataova toe-po mahafoy ny zavatra rehetra mahafoy le zo fototra le sakafo mihitsy le zo fototra ny havana kaiky ny ainy le izay tsy fomba fa mahafoy ny zo fototra miala amin'ny zone de confort zany ny atao hoe mifadianina noho ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana miala amin'ny zone de confort manao ny tompo lahara-pahamehana fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany aloha la priorité de la priorité c'est l'esprit le spirituel ary zany tsisy afa-tsy fahasoavana famakina ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka ihany no azahoana an'izany dia izay ny ampianarana antsika maka baiboly manao an'ny tompo lahara-pahamehana dia io le Isaia 7:10 fitiavana ny rahalahy aloha zay vao sakafo vonona foana anome any hafa zany ny atao hoe fifadikanina tsy ho anahy fa ho an'ny tompo aloha dia ho an'ny hafa avy eo za amin'ny farany mahafoy sakafo tsy mihinan-kanina fadianina mahafoy ny zoako rehetra droako rehetrarehetra foky daholo zany mahafoy hatramin'ny haiko mihitsy azy satria maninona tsy hoe azahoako valim-bavaka fa satria Kristy efa nafoy ny ainy amonjy ahy azontsika ve le principe tsy zany manao aloha ambalian'Andriamanitra azy indray fa satria Andriamanitra nefa nanao an'izany voalohany nafoy ny lanitra nidina tetỳ tany izy nafoy ny ainy
maty eo amin'ny azy fijaliana izy. Izany tokony ho faty fa izy ny maty ny soloana teo. Zany ve ny nataon'i Jesosy ho ahy? Dia vary ray vilia ve dia tsy foko azy? Vary telo vilia ve dia tsy foko azy? Raha zany ny ampifanakaikena amin'ny rahalahiko, meko ny rahalahiko zany. Raha zany ny afahako manana fiombonana tsara aminy. Alazaiko tato ato efa tsy nanao zany tsony fa efa lehibe ny ankizy. Atao mbola kely ny ankizy, manomana fampianarana, vadiko miasa, za rery ny ao an-trano dia mampianatra. Raha vo zany sady asainao mahandro no manomana fampianarana dia mahay foana ny vary, mahay foana ny laoka. Satria variana eo dia eo. Passionko mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Fa taty aoriana taoriana kely fa zao fa tsy manao zany tsony fa efa misy ankizy eo. Avelako any ny sakafo e, tsy mahandro ah, dia tsy mihinana ah. Lefa lasa natao fampianarana. Vity zay vao miditra rehefa tonga ndray. Afoy zany, tsisy zava-dehibe zany satria Kristy efa nafoy ny ainy ho ahy. Dia zay ny tia lazainy ary io fiainanay. Korintiana faharotoko 5:4 sy 5:10. Satria fantatro ny fitiavan'i Kristy dia famaliko an'izay fitiavan'i Kristy zay ny antony. Tahaky ny ahoana ny fitiavan'i Kristy fa ny fitiavan'i Kristy ny manery anay. Io no mahatonga anao manao zavatra rehetra satria fantatro hoe fifadian'i Kristy. Zao ny hevitray, maty ny olona ray amonjy ny rehetra dia maty koa izy rehetra. Maty tsy za tsony ny velona fa Kristy velona atao anato. Dikany hoe maty tsy ny besoinko tsony, tsy ny filako tsony no tanterahana fa ny sitrapon'Andriamanitra. Ary maty amonjy ny olona rehetra Kristy. Mba nino izy? Mba tsy ho velona ho an'ny tenany tsony zay velona. Ny antony havelomako tsy ny azahoako sakafo, ny havelona ana ny ampalaza any ampatanjaka, tsy velona ho an'ny tenako tsony fa velona ho an'ny Kristy ilay efa maty sy nitsangana hamonjy ahy. Zany ny atao hoe fifadian-kanina, toe-tsay, toe-po, isan'andro san'andro dia mifadianina foana satria tsy velona ho an'ny tenako fa velona ho an'ilay efa maty sy nitsangana hamonjy ahy. Dia ty amin'izay mipraisy. Ty fotsiny raisinareo rehefa mipetraka ty dia mipetraka daholo izy rehetra, dia izay ny nanaovako azy. Hebreo 7:7-9 dia miteny izy hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Dia ny 9:7 dia ozy izy hoe aza mety havily fampianarana maro hafahafa ianareo fa tsara raha ampiorenina amin'ny fahasoavana amin'ny fo, fa tsy amin'inona ozy izy? Tsy amin'ny hanina izay tsy mahasoakory ny mahavatra azy. Raha nanomboka ty fampianarana ty tsika dia niteny anareo fa tsara ihany, mahatsara mihitsy ny tsy misakafo mba havela hakaina kely koa ny vavony indraindray. Tsara ny mifadiana ho an'ny fahasalamanao zany. Fara ihanina foana no hoaninao dia tsy mahasoa akory. Voangoty ianao rehefa io foana no hoaninao matsiro foana. Voan'ny diabeta ianao rehefa io foana no matsoanao. Ary tsy amin'ny hanina no ifatoanao sy ifikiranao hoe nihinana teto tsy nihinana tseto dia tahina eto dia tsy tahina eto satria nihinana. Tsy hanina, tsy resaka sakafo fa resaka inona? Fahasoavana. Amporeno amin'ny fahasoavana ny fo. Raha tsy azonao ny atao hoe fahasoavana dia jereo ny pejy Gasy Mmb mamaky Baiboly fa mandeha any izy. Telo nandeha dia rapitso mivoaka ny fa ny efany. Tsy voatery azonao avokoa zavatra niteneniko teo dia afaka mametraka fanontaniana. Tsy voatery ekenao daholo ny zavatra teneniko teo dia afaka manao fanamariana. Raha kristianina endry tsara noho izay ianao dia eto dia efa harangarangao le izy fa tsy hany ianao no miteny hoe taly mihitsy tiva fifadian-kanina mihitsy faly. Izy foana moa niteny tao dia afaka niteny izay dia hany fa aty avao miteny. Tao eto e. Tsy ampy iny dia afaka manao fanampin-kevitra izy.